Izareo avy amin'ny MPTC no vahintsika ao amin'ny tialina ity eto anilay keto misy ny Riantso miarabanao. Falmirabanao sy dia falmirabantsika rehetra ny tokantrano. Iarela koa dia anisan'ireo hoe mpitantana ao amin'ny MPTC miarabany Arela. Falmirabanao sy dia falmirabanareo rehetra ny tokantrano ihany koa. MPTC moa dia efa fantatsika ihany matetika miakatra eto amin'ny plateau Andreal TV tsara avena ampahafantarana ny tokantrano ihany alonga amin'ny Riantso hoe ina tokoa moa izay MPTC izay. MPTC na Madagascar Professional Training Center izay dia eny Andranomena misy siègenay ary ny annexe eny Andramobehivavy. MPTC dia toerana fanabeazana matianina manome fampianarana feno amin'ny teny vahiny, anglisy, sinoa, frantsay ary koa malagasy ho an-teratany vahiny. Mampianatra ihany koa izay ny informatique amin'ny teny frantsay, anglisy, toy ny bureautique, data science, cyber security. Manomboka ny ankizy telo taona ka hatramin'ny lehibe indrindra no ampianarinay ao amin'ny MPTC. Manome cours particulier izahay, cours en groupe na en famille, na à domicile, na ihany koa ho an'ny société dia afaka mampianatra izahay. MPTC dia manampy ny ankizy maniry te hanao fianarana any ivelany indrindra ho an'ny firenena amin'ny teny anglisy toy ny Canada, États-Unis, Australie. MPTC ihany koa dia sekoly voalohany eto Madagascar manome fampianarana en ligne sy en salle ho an'ireo matière rehetra voalaza teo aloha ireo. Ny bac canadienne izay natokana ho an'ny classe de seconde, première, terminale izy io ary tena tombo lehibe ho antsika mpianatra malagasy izay te hanao fianarana any amin'ny université anglophone satria anisan'ny bac tsara indrindra maneran-tany izany bac canadienne izany izay fantatra izao tontolo izao ihany koa. Ny International Foundation Programme izay programme britannique natokana ho an'ireo mpianatra maniry te hanao fianarana any Angleterre, mila manana baccalauréat sy manana niveau d'anglais B2 ilay mpianatra izay afaka manatraka ny fampianarana AFPU izay mandritra ny 10 volana izay azahoana diplôme britannique afahana manao fianarana any amin'ny université fitopolo manerana an'izao tontolo izao. Ankoatran'izay Ariela inona indray ny ataoko hoe antonatona avanareo sy ny vaovao be entin'ny MPTC indray ho an'ny andro. Eny ary koa satria moa izany no sy amin'ny herinandro avy io dia herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana dia mikarakara hetsika na événement mahafinaritra be MPTC izay antsoina hoe Open Day Event izay atao amin'ny MPTC Andranobehivavy amin'ny asabotsy heriny ho avy izao 18 novembre manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Natokana indrindra izy io ho anareo ray aman-dreny mpianatra orinasa fa indrindra ihany koa ho anareo mpankafy teny vahiny ianareo club d'anglais manerana ny nosy indrindra eto Antananarivo satria amin'io andro io no anehoany MPTC ny offre zany nanotolotra izay misy ao aminay tahaka ny teneny namako teo ny cours de langue isan-karazany informatique ireo examen international tahaka ny IGCSE na ny brevet britannique, A-level na ny bac britannique, OSSD na ny bac canadienne. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ny webinar zany izay arahan'ny MPTC mivantana amin'ireo université partenaire anay any Canada, Australie, États-Unis izay ahafahanareo ray aman-dreny sy mpianatra miresaka mivantana amin'izareo zany sy ametrahanareo fanontaniana izay manitikitika anareo mandritran'izay Open Day Event izay amin'ny sabotsy 18 novembre ho avy izao. Ankoatran'izay webinar izay ihany koa dia misy ny remise spéciale amin'io andro io indrindra ho anareo izay misoratra anarana 50 000 ariary moa zany fihenam-bidy omenay. Misy ihany koa tolotra hafa isan-karazany ny fanomezana izay tsy ampozina satria misy fanentanana ao kilalao natokana ho antsika mpankafy teny anglisy sy teny vahiny ary ankoatran'izay ihany koa dia ny farany fantsika indrindra dia misy tolotr'asa ho anareo izay maniry asa amina izy école zany anglophone na centre de langue internationale tahaka ny MPTC dia afaka mitondra ny dossier ianareo ny CV ny lettre de motivation indrindra ho anareo izay tena hoe te hampianatra teny anglisy zany ao anatin'izany tontolo iraisam-pirenena zany, teny frantsay, ny informatique, resaka accounting sy ny maro hafa ihany koa dia tongava amin'ny fotoana io fa
gratuit tsy misy fidirana zany fa natokana antsika rehetrarehetra mety hoe fantenenao teo ihany fa ntrantena ihany koa ny toerana amin'izay open day zay ie ny misy an'izay open day event zay eny amin'ny MPTC Andranombe-Vava eo ampitany BNI zany hoe raha vany Amboditsiry ianao dia midina dia amin'ny ribus Andranombe-Vava mihitsy ny misy vavady grena be dia bâtiment fotsifotsy misy ohatra hoe MPTC sinon raha ohatra ka hoe avany Nalamaisa ianao dia mandalo amin'ny rond-point dia amin'io eo ampovoany io zany dia mora hita le izy ka satria misy an'izay vavady grena be zay fotsiny dia miandrandra ianareo dia misy building fotsifotsy dia misy parking natokana ho an'ny fiara iny koa malalaka tsara ny toerana afaka mandray ianareo izahay na avy any amin'ny faritany ary te ohatrany hoe te tady aso amin'ny MPTC afaka mandefa an'izany ihany koa ianareo amin'ny adresse email ka moa zany na koa afaka manaraka ny page Facebook ny MPTC avy hatrany efa minenjikentsika amin'ny ora iariela asa misy atoko hoe fanampiana kely avy amin'ny antsona entsika ny tanana ny olona ihany koa noho ny fankalazana ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanabeazana dia fifaliana ho anay ato amin'ny MPTC ny manasana anareo rehetra ho avy mandritra ny hetsika open day event izay atao ny sabotsy 12 novambra 2023 ho avy izao izay atao amin'ny MPTC Andranombe-Vava eo ampitany BNI eo amin'ny aribus Andranombe-Vava mihitsiny natao an'ny sarangan'olona rehetra ny hetsika open day event na ankizy na ray aman-dreny na orinasa dia maro ireo trano eva izay anehoanay ny zavatra rehetra misy ato amin'ny MPTC araka ny lazaina namako teo hoe tsy misy vidim-pidirana le izy dia maro ny kilalao azahoana loka toy ny fihenam-bidy ho an'ny saram-pianarana raha misy ataoko hoe fifandraisana ahafahana mahazona anareo ihany satria mety maro ny ataoko hoe information hafa mety voatentsika ny azahoana ny MPTC Andranomena 03333 410 88 MPTC Andranombe-Vava 033 34 21 ça fait 410 88 ny tranokala-pifandraisana www.mptceducation.com ny page Facebook nay moa zany Madagascar Professional Training Center dia ho antsika any amin'ny faritany ihany koa raha ohatra ka te handefa an'le lettre de motivation sy CV ianareo dia afaka mandefa an'izay ao amin'ny mailaka contact@mptceducation.com iny ary hankasitrany ianareo menadany mba indray tamin'ny fampahalalama avao tamin'izao